mila mitady volontsika, mila mampitombo ny vola miditra eto amin'ny firenentsika mba hahafahantsika manatanteraka ny fanamby goavana. Vitatsika nanao ny autoroute miala teto makany Tomasina, fa ahoana moa tsy avitantsika ny lalam-by miala eto Antananarivo makany Tomasina? Ahoana tsy avitantsika ny lalam-by miala ao Fianaratsoa mandrapatonga ny Manakara? Ahoana tsy avitantsika tracéana autoroute vaovao makany Atsimo? Vita somatsara zany rehefa itsika ny mitady fidiram-bola vaovao. Ary zay indrindra no tsara ampahafantarana amin'ny vahoaka malagasy fa efa mitady volontsika ary efa mahita lalam-bola hafontsika ankoatran'ny ireo bailleurs de fonds traditionnels. Amin'ny alalan'ny arenatsika ihany no ahafahantsika mampandroso sy manova ny Madagasikara. Ary eo indrindra moa zany no nisy négociation nataontsika. Négociation ahafahantsika mampiditra vola plusieurs milliards de dollars amin'ny alalan'ny arena kibon'ny tany zay nanatsika. Lavitry ny kolikoly fa akaiky ny fampandrosoana. Ka zay indrindra monsieur le ministre no mba tsiko anazavanao kely ny tetikasa anankiray zay sy ny fiatraikany zany tetikasa atao zany sy ny fidiram-bola ho ampidiran'izany ao anatin'ny kitapom-bola mpanjakana dia mikasika ny orinasa sy ny tetikasa izay tantan'ny orinasa américaine mikasika ny base tuléaire. Monsieur le ministre, anao fitenenana. Misaotra Andriamatoa Filoha namerina ny fitenenana Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Prime Ministre isika rehetra. Ny tetikasa base tuléaire moa zany dia tetikasa fitrandrahana arena kibon'ny tany any amin'ny faritra Atsimo andrefana no isy anazy. Tsara ho marihana fa ny misy ny tena toerana hitrandrahana dia tsy hoe eo amin'ny tanànan'ny Toliara akory na manodidina ny plage any amin'ny faritra iny fa any amin'ny 970 kilometatra any hoany any avaratry Toliara no misy anazy ary raha oharina avy aty amin'ny plage aty Mangily sy Fatsy zany dia mbola any amin'ny 970 kilometatra miala amin'ny plage no misy ny toerana hitrandrahana an'izany orinasa base tuléaire zany. Tsara ho marihana fa misy akora na hoe substance vitsivitsy zany zay hotrandrahana zany tetikasa zany dia ny ilmenita, dia ny rutile, dia ny zircon ary monazite. Tsy voalohany amin'ny eto an-tany akory ny fanaovana an'izany fitrandrahana zany fa efa misy na ny ohatry ny an'izany koa na ny amin'ny Rio Tinto zao eto Madagasikara, ny amin'ny Fort Dauphin, ny orinasa base tuléaire, ny lehibe moa zany ny na ny hoe ny renin'le orinasa dia manana fitrandrahana mitovy amin'ny ihany koa any Kenya. Misy koa ny fitrandrahana ny akora toy itony any amin'ny firenena maro samihafa toy ny any Brésil, ny Australie sy ny sisa. Ka diso de diso ny filazana fa mety hisy fiatraikany maro amin'ny fahasalamana ny fanaovana an'izany fitrandrahana zany satria tsy nisy nanao an'izany nahitana an'izany akory any amin'ireo firenena zay efa nanao an'izany fitrandrahana zany ary efa voafetanteraka ny fombafomba hanaovana ny fitrandrahana tsy siny ny voka-dratsy amin'izany fahasalamana zany. Ny notapahana teto anivon'ny Conseil des ministres moa tamin'ny 17 volana Novambra ny fanalana ny fampiantonana izany tetikasa zany ary ny fampiroboroboana ny fitrandrahana goavana toy itony dia voafaritra mazava ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ny fanatanterahana an'izany ary raha matorana sorona ny fampiantona ny fanaovana ny tetikasa tany amin'ny taona 2024 ny nampiantonana zany ary ny sokafana tamin'ny 17 Novambra dia tao aoriana ny fifampidiniana lalina ary tarihan'Andriamatoa Filoha ny Repoblika mivantana moa zany izany fifampidiniana zany ny tadiavana ny tombontsoa ambony ho an'ny firenena nampiaiky ny reo mpampiasa vola sy ny orinasa ny fitiavan-tanindrazana manokana zay naseho an'ny Filohan'ny Repoblika tao anatin'ny fitaritana an'izany négociation zany ary tao anatin'ny mangarahara tanteraka fitadiavana tombontsoa amin'ny firenena
raha nandeha tany Aostralia ny tena tamin'ny volana vitsivitsy lasa zay nanakoako any ivelany ny lazan'izany négociation zany, ary nanao zay any hoe Madagasikara showcase dia feno ny efitrano te alala noho ny fijorona vavolombelona zay nataon'ny vahiny, ary nahazo fankasitrahana amin'izany moa ny Amerikana zay tompon'ny orinasa ankehitriny dia samy nakasitraka nanaiky ny vokatra zany fampidiniana zany noho ny fangararana sy zany hoe fitadiavana tombontsoa manokana ho an'ny firenena malagasy izany. Ny fampidiniana dia tsy hoe adivarotra ohatrany eny an-tsena fa nametraka ny isika zany ny modèle économique nahitana ny mety hotoetoetra n'le ny fitrandrahana ao anatin'ny fotoana zay mampisy ny tetikasa, zany hoe inona daholo araka nyvolazana teo aloha hoe misy akora vitsivitsy hotrandrahana toy ny ilmenita, ny rutile, ny zircon ary monazite, mety manahoana ny vola vidin'ireo ao anatin'ny fotoana isian'le tetikasa, inona daholo ny abasietra isan-karazany tokony ho alohan'ny orinasa mandritra ny fotoam-pisiny ary manahoana koa nefany ny mety ho tombo no azon'ny orinasa ao anatin'izany ao aorianany fampiasam-bola zay ho ataony. Dia niainga tamin'izay ny ady hevitra rehetrarehetra ary nahafahan'ny filohan'ny repoblika zany niady ho an'ny firenena amin'ny fahitana an'izay vola isan-karazany zay kirakiraina ho miditra sy ho hita eo anivon'ny fanaovana le tetikasa izay. Raha tsy aivina moa zany dia any amin'ny 700 tapitrisa dollara anoany fampiasam-bola amin'io tetikasa io. Za mino angamba raha matoa ministry ny fitantanam-bola mety mbola tsy tafiditra tao anatin'ny calcul le arikarena ny fisina investissement goavana, satria mbola tamin'ny volana novambra tsika vao nilaza ny fomba ofisialy ny fisina io tetikasa io fa mbola hanova n'ilay kajy zay mety ho atao ny fisina investissement goavana ohatry tony zany ao anatin'ny arikarena faobean'ny firenena, ka ambangivangony amin'ny raha atao résumé zany ny vola zay hiditra ho an'ny fanjakana ao anatin'ny tetikasa io raha ohatra ka jerena ny ao anatin'ny ho an'ny firenena ho an'ny lokal ary ho an'ny faritra ihany koa dia tontolo ohatrohatr'izao zany ny négociation vita. Misy zany ny fanomezana vola ho fampiasana azy ho amin'ny tetikasa ho an'ny eo anivon'ny nasionaly ho anivon'ny faritra mitetina 20 tapitrisa dollara, zany hoe raha avadika ariary amin'ny tsotsotra izy amin'izao zany any amin'ny 700 milliards 400 milliards d'ariary any hoany zay mizara anankiroa 70 tapitrisa dollara ho an'ny tetikasa nasionaly zay tiatsika ampiasana anazy arakaraky ny tetikasa ny filohan'ny repoblika moa zany fanatarahana ny vina ny filohan'ny repoblika, ary ny 70 tapitrisa dollara dia hanaovana famatsiana vola ao amin'ny faritra tsy mandrefana. 70 tapitrisa dollara zany any amin'ny 200 milliards d'ariary any hoany zany ao amin'ny faritra tsy mandrefana ho jerena eo zany hoe inona no lara-pahamehana projet structurant ahafahana manao asa fampandrosoana goavana amin'ny faritra ary fandraisana anjara ihany koa amin'ny asa fampandrosoana ao anivon'ny firenena. Eo anivon'ny tena lokal zany hoe tena ny ifotony kosa amin'ireo commune vitsivitsy zay mahazo tombontsoa manokana misy fiantraikany vantana amin'ny tetikasa zany dia nahavita négocier tsika famatsiana vola hatrany amin'ny 4 millions de dollars isa-taona, zay mbola misy fitombona 200 isa-taona ho an'ireo commune vitsivitsy izay misy fiantraikany mivantana amin'ny tetikasa. Vola goavana zany raha jerena misan'ireo commune zany anaky 10 eo any amin'ny 20 milliards isa-taona zany ahafahana manao tetikasa ara-tsosialy na sekoly io na hôpitaly io na tetikasa mety mampiditra vola toy ny activité génératrice de revenu, petit périmètre irrigué sy ny ohatrohatr'izany ahafahana manatsara amin'ny fambolena
na ny fiompiana zay mampalaza ny faritra atsimo andrefana azo ampiasana an'io avokoa fa io moa zany dia ho tapahana ihany koa ty anivon'ny filakevitry ny minisitra ny fampiasana n'io vola io isa-taona mba tsy ho verivery foana fa tena mba hisy fiantraikany mivantana any amin'ny vahoaka tokoa zany. Ny vola miditra ho an'ny fanjakana isa-taona mandritra ny hoe rehefa tena mandeha be zany any amin'ny période de croisière ny tetikasa io vetivety tsy ho ela be io fa ao anatin'ny fito taona dia efa ho tratra zay période de croisière zay any amin'ny 180 millions de dollars par an ny vola miditra ho an'ny fanjakana eo anivo amin'ny alalan'ny rehetra isan-karazany ny tamberim-bidy 500 ny vidin'ny vokatra ny impôt sur les revenus ny hetra isan-karazany zay hiditra amin'ny tapom-bolam-panjakana dia atratratra any amin'ny 180 millions de dollars isa-taona ahafahantsika manatanteraka n'izay vina efa nilazaina Andriamatoa filohan'ny repoblika teo. Raha ataony fitambaran'ny vola hiditra ho an'ny fanjakana ao anatin'ny 7 taona isian'ny orinasa dia mahatratratra any amin'ny 5 milliards de dollars anoany ao anatin'izay 7 taona ho avy izay. Tsy hoe vola fotsiny anefa no diniantsika fa ny fisinina tetikasa goavana ohatrotony dia miteraka famoronana asa maro zay mety atratratra any amin'ny 5,000 any ny asa manodidina hoentin'ny tetikasa ary azo tombony manokana amin'izany moa zany ny ponina any Toliara any Ifotony satria dia efa ny fanarahana ny anomezan-danja manokana any Ifotony ary efa voalaza koa zany ao anatin'ny lalàna amin'ny fianarena kibony tany amin'ny 770 ny famezana tombony manokana ny any Ifotony ary raha jerena ny isan-jato ny piasa dia tsy tokony hihoatra ny 20 isan-jato ny mety hoe ho vahiny fa ny 20 isan-jato dia tsy maintsy teratany avokoa ary tsy maintsy misy ny fampitana ny fahaiza-manao ary efa voafetra ny lalàna ny fianarena kibony tany vaovao zay nilanitsika tamin'ny herintaona moa zany zany rehetrarehetra zany ary efa nekeny ny orinasa ihany koa hojerena manokana ihany koa ao anatin'izany ny lafiny ara-tontolo iainana mbola misy ny fakanan'ireo parametra isan-karazany ahafahana mifehy ny lafiny ara-tontolo iainana mba tsy isiny ny hoe mety aya ho an'ny mponina ihany koa dia mbola misy zany ny complément d'étude zay ataon'ny tetikasa alohan'ny tena nombohan'ny ny asa mba ahafahana mifehy tsy isiny aya ho an'ny vahoaka ny Toliara hoe mety hiteraka an'izao ny mety hiteraka an'izao fa tena ho voafetanteraka ny mombamomba ny resaka tolona sy ara-pahasalamana rehetra. Ny tetikasa dia nanapa-kevitra tsy mampiasa ny portny Toliara amin'izao fa hanao kosa jeté aty avaratry ny tanàna ny Toliara ka tsy hisy akory ny camion BDB amakivaky ny tanàna ny Toliara isan'andro fa aty avaratry Toliara no hisy ny fanondranana ary ny teknika hanaovana ny fitrandrahana dia 900 ny ao anatin'le tany ihany no misy an'le akora fa ny 450 isan-jato zany dia tany tsy hiala tao noho izany tsy marina ny filazana fa hisy lavaka goavana ohatra ny elo eo ireo fa vita ny fitrandrahana fa averina atotofana ihany zany miverina eny amin'le tany nanaovana nakana n'le akora ny 950 isan-jato dia tonga dia mandeha zany ny réhabilitation environnementale. Tsy manelingelina ihany koa ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena fahasivy fa hisy lalana manokana hitaterana an'ireo vokatra ireo zany. Raha fitinina dia tetikasa sady hisy lafiny ara-toekarena sady mitsinjo ny lafiny ara-tsosialy no mijery ihany koa ny dimension environnementale zay no fifampidiniana zay azontsika ta anatin'io tetikasa io ary nanapahany filakevitry ny minisitra ny fanapahan-kevitra zany anokafana anazy satria dia tombony goavana ho an'ny firenena ahafahana mamatsy an'ireo tetikasa isan-karazany vola miditra amin'ny arenantsika ihany. Miala koa ny aya ny mety hoe mpanjony satria ny fametrahana an'le port aty avaratry Toliara dia tsy jeté terre plein akory fa jeté sur pilotis
ka ahafahandreo sambo madinika ny mpanjono mbola afaka mivezivezy hatrany ary tsisy koa ny fikofan'ny le mare zany ny sisin'ny ranomasina satria dia jeté sur pilotis no ny fanarahana tamin'ny négociation amin'ny orinasa mba tsy hanimba ny tontolo iainana sy ahafahan'ireo mpanjono mbola manohy ny asany mivezivezy amin'iny morontsiraka iny ihany. Ary lazaina eto koa moa zany fa tsy hoe isan'andro akory ny fanondranana fa amin'ny fotoana zay andalovan'ny sambo ihany no misy koa ny fitaterana ka tsy hoe hiteraka fanelingelenana be ho an'ny tontolo iainana akory. Any amin'ny toeram-pitrandrahana koa dia tsy misy tanàna ao anatin'ny toerana hitrandrahana fa toerana zay lavitry ny tanàna. Raha ohatra hoe mihoatra amin'ny tanànany ranobe ohatra dia any amin'ny 6 kilometatra 10 kilometatra miala ny tanànany ranobe ny tanàna akaiky indrindra zany dia eo amin'ny 2 kilometatra sasany eo any avaratry ny fitrandrahana. Ary ny forêt Mikea dia tsy eo amin'ny toeram-pitrandrahana io fa any amin'ny 20 kilometatra mbola any avaratry ny toerana hitrandrahana ka esorina ny aya. Ary misy koa moa ny milaza vaovao tsy marina eo anivon'ny tambajotra isan-karazany fa tsy eo amin'ny forêt Mikea mihitsy ny anaovana ny fitrandrahana fa ty atsimo 20 kilometatra ty atsimo ny forêt Mikea ary lavitry ny tanàna misy ny ponina zany. Raha fitinana zany dia zay le hoe fampandrosoana maritra développement durable sady misy apport économique no misy fampandrosoana sosialy ary mieritreritra ihany koa ny dimension environnemental. Zay Andriamatoa Filoha, Andriamatoa Premier Ministre sika rehetra ny fampitanam-bava mikasika ny fanazavana mikasika ny tetikasa base toliara. Makasitraka tompoko. Ya, misaotra anao amin'ny fanazavana Monsieur le Ministre. Raha ny fitrandrahana arenakibon'ny tany nisy sy natao teto Madagasikara no tsara ny négociation tsy ohatran'izao ny firenentsika. Tsy nanana problème na herinaratra tsika raha mahay mitatana, tsy manana problème na vary tsika raha mahay mitatana, tsy manana problème maro isan-karazany tsika. Ny zavatra misy mantsy dia jerevy tsara ity fitrandrahana zay ataontsika ity zany araka ny tenen'ny Monsieur le Ministre ataony hoe nahazo fankatoavana avy any ampitatana any États-Unis mihitsy satria lavitry ny kolikoly na $1 ary tsy misy kolikoly. Fa indrindra ny zavatra napetraka lara-pamena dia ny hoe inona ny tombontsoa azon'ny vahoaka malagasy Madagasikara ao anatiny ao. Ary ny vola etra azontsika amin'io tena tonga dia hisy fiatraika amin'ny vatana amin'ny fanovana sy ny anatanterantsika ny fanamby rehetra zay atao eto amin'ny firenena. 180 millions de dollars. 180 millions de dollars ny tombana ny etra hiditra amin'ny Madagasikara. Raha hiteny azo hoe Ambatovy, raha hiteny any QMM, fantatrareo tsara ho izy nanasoniany zany fa ny etra 10 taona raisitsika amin'ny QMM na Ambatovy raisitsika herintaona amin'ity base tuléaire ity. Ary ny QMM ary moa tsika hoe actionnaire atao fa alohan'ny hijeriko teto amin'ny fitondrana tsika indray mbola andoha vola sy lazainy zareo hoe perte ny fitrandrahana aiza nisy fitrandrahana ho perte zany fa noho ny fiadivantsika dia vo redressentsika ny situation. Ankoatran'izay ny olona mitrandraka dia nyteneny nametraka tsika ao anatin'ny fomba fiasa vaovao ny hoe tsy maintsy mametraka ny développement communautaire. Raha hitrandraka ianao arenakibon'ny tany eto Madagasikara sy ny amin'ny faritra misy anankiray dia tsy maintsy manao asa zay ampandroso ilain'ny vahoaka sy mifanakaiky vahoaka ao amin'io faritra eo. Dia amin'ity orinasa base tuléaire ity mbola tsy hanomboka akory ny tetikasa efa azo 80 millions de dollars tsika. Anaovana inona? Anaovana sekoly, anaovana hitondrana rano fisotro madio, hitondrana herinaratra, anaovana hopitaly, anaovana
asa fampianarana asa ho an'ireo olona rehetrarehetra zany le fanovana apetratsika fa akoatran'izay isa taona dia misy 4 millions de dollars na 20 milliards ariary isa taona alohan'ny orinasa anaovana asa ara-tsosialy eo amin'ilay tanàna. Zany hoe koavana be zany ny trano falafa afaka ovaitsika matrano moderna ho an'ny mponina isaky ny commune, asitsika rano, asitsika sekoly, asitsika CSB2, asitsika lycée. Zany ny zavatra afaka atao ary tsy ankina amin'ny budget fahobetsony fa indrindra ny zavatra tsika atao 180 millions de dollars zany afaka anaovantsika tsara maleo teny ny barrage hydroélectrique na ny parc solaire ao apetratsika manerana ny Madagasikara. Ankehitriny mantsika misy miteny hoe sahofika. Ny sahofika ane concession tsy ny fitondram-panjakana no mitady vola fa les concessionnaires no manao hoe clausine financier izy mitady vola any dia izy mitondra ny vola anamboarana anazy fa ny faniriko amitetika asa zay ho ataontsika manomboka zao dia tsika ny anao anazy ohatra ny anaovantsika ny parc solaire ary miena be ny vidin-jiro rehefa zay no ataontsika ka zay raha iverenako hoe raha 180 millions de dollars isa-taona zay afaka miteny mihitsika hoe ndao asina autoroute eto Antananarivo makany Tuléar vitatsika amin'izany vola zany eo manao tsika alaitsika hoe 50 millions de dollars na 75 millions de dollars par an atokatsika anaovana ny autoroute dia alefa dia vita ny barrage hydroélectrique alaitsika indray hoe sur les 180 millions 50 millions de dollars par an anaovantsika mandrapavita amin'ny barrage hydroélectrique. Ny tiako lazaina rehefa tia tanindrazana tia ny malagasy tia fandrosoana ary lavitry ny kolokolo ny mpitondra dia ohatran'io ny vokany ataontsika ahitam-bokany zany ary tena iova sy androso Madagasikara ao anatiny ty tetikasa zay ho apetratsika ity satria anala ny fahasahiranana afahantsika manao foto-drafitrasa maro ary ampitombo ny vola miditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana zay ho tanterahantsika.